Fetoan'ny Malagasy rehetra ny fetin'ny Enina Jona mahagaga nefa amin'izao fotoana izao fa mbola vitsy ny tokantrano izay tazana manangan-tsaina pirenena fanontaniana ary no mipetraka amin'izao fotoana izao ny fanadinoana ve sa ny rotoroton'ny fiainana andavanandro no mahatonga ny isa tokantrano tsy dia maharisika loatra amin'izay fananganan-tsaina izay. Vitsy ireo tokantrano Malagasy nanangan-tsaina kanefa efa eninandro sisa dia higadona ny fetim-pirenena. Raha amin'ireo trano folo sendra nandalovanay teny amin'ny fokontany akady fotsy ohatra dia roa fotsiny no nampiseho izay fomba entina manamarika ny firaisan-kina sy ny fitiavan-tanindrazana izay. Toa miandanja ny fahaiza-miaina eo amin'ny fiarahamonina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao araka ny fijerin'ny filoham-pokotany atsikady fotsy sy atany fotsy Andriamatoa rakoto arivony Jacques Antoine. Fanabeazana mihitsy nefa nisy fivavahana satria raha ny tena marina tsy tokony hisy amin'ny fanantanazana fetim-pirenena. Zavatra tokony mandeha ho azy zany tsy tokony hisy resaka mihitsy fa teoriana tsy fanovana nga matao amin'ny fanabeazana instruction civique zay efa nisy izy io taloha amin'ny vaninandro taloha fa teoria izy io ohatrany adinodira foana mihitsy aza teoriana ngamba mieritreritra hoe mety nanahaka zay koa le toe-tsain'le olona dia tsy fantatrona hoe sainam-pirenena fa tafiditra resaka hafa izy. Zava-dehibe amin'ny firenena iray nefa ny fananganan-tsaina rehefa vanim-potoana fankalazana ny fetim-pirenena toy izao ary efa nisy ny fanentanana natao teny anivon'ny fokontany tsirairay. Filazana amin'ny afisazy fa misy fetin'ny Malagasy 26 juin dia manentana ao zay asamy anangan-tsaina noho ny fetim-pirenena Malagasy. Ny fanentana zany fanao isa-taona manao koa izay. Tsy maniry olona zay fa manaitra ny olona fetim-pirenena dia anjara ny mandray anaty tsy tsara tsaraka fiteny fanairana sy fanentana manao fokontany. Adinodino ve ny fomba mampanao samy andanja ny soatoavina maha-malagasy maloana ny fiatrehana ny andavanandro? Samy manana ny fomba filazany ireo olona noezahanay nanontaniana sainga tsy nisy resaka amin'ny vatana azo lazaina ho saripady raha teo ny resaka ny fanaovana.